Faly miarabantsika tsirairay avy indray manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Saorana ny tompo fa izy ny mbola manome tombonandro ahavelomantsika ary afaka handray ny hafa ndraintsika amin'izao anio izao. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra Efesianina 2:7-4:7. Efesianina 2:7-4:7. Ary noho izany no andolehako amin'ny ray izay azon'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana mba omeny anareo araky ny haren'ny vonahany ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo mba hitoerany Kristy ao amponareo amin'ny finoana ka maka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo mba aizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny afantatra tsara izay sakany sy ny lavany ary avony ary alaliny ary alala ny fitiavany Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho amin'ny fahafianoan'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na iverintsika azy araka ny hery izay miasa ato amintsika ho azy ane ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Izay teny izay tia nandraisana fampianarana ao antsika. Tamin'ny fampianarana teo aloha izay efa natao dia nilaza hoe ny fiangonana dia natsoina hanambaran'i Jesosy Kristy izay ilay zava-miafina hatry ny ela fa hambara mifanahy amin'izao fotoana amin'ny alalan'ny apôstôly sy mpaminany masina. Ary amin'ity androany mbola manamafy an'izay hoe ny fiangonana zany dia natsoina hanambara an Jesosy. Ny fiangonana dia hitory an Jesosy ary hitory an Jesosy amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, amin'ny mpanjaka an'izao famaizina zao, amin'ny fanjakan'ny maizina, ampahafantariny ny fiangonana Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny herin'i Jesosy Kristy amin'ny olona izay mamela heloka, izay manafaka amin'ny fanahy ratsy, izay manafaka amin'ny fahotana, izay manafaka amin'ny fangejana, izay manafaka amin'ny nofo, manafaka amin'ny herin'ny maizina, manafaka amin'izao tontolo izao. Dia izay ireo hoe Jesosy Kristy mitondra fiainana ho an'ny olona. Ary amin'ity androany ity zavatra tiana resahana amintsika dia izao: ny zava-dehibe ho an'ny mpino, ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny fiangonana dia Jesosy Kristy mitoetra ao anaty. Zany hoe ny zava-dehibe ry havana malala, ny fahamarinana mila fantatsika amin'izao fotoana izao dia ny mahatonga n'ity filazantsara ity ho toriana ary mahatonga ny teny rehetra ao amin'ny baiboly ny tanjona dia voalaza atao amin'ity Efesianina 2:7 ity hoe ahoana? Hitoetra ao amintsika Kristy, mitoetra ao am-pontsika Kristy amin'ny finoana. Zay ny zava-dehibe, mitoetra ao am-pontsika Kristy amin'ny finoana ary hiorona mafitsika. Zany ny tena antony zao fitoriana zao, zany tena antony mbola hizarana azy mandra-pahatonga an Jesosy eny amin'ny rahony lanitra, fa tsy izay manomboka ny zava-dehibe fa izay mavita mamarana hatramin'ny farany, izay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Tsy ny lasa no andrefesana antsika fa ny ankehitriny. Raha amin'izao fotoana izao Jesosy Kristy ny tonga eny amin'ny rahony lanitra, mbola ao anatiny ve? Anisany mbola fiangonana ve ianao? Raha amin'izao fotoana izao Jesosy Kristy ny tonga eny amin'ny rahony lanitra, mbola mitoetra ao am-ponao ve izy? Ary mbola mamaka tsara ao aminy ve ianao? Azao matsy ilay fotoana ny fizahan-toetra zany zao. Raha mamaky tsika amin'ny Matthieu 5:20 an'ilay virjiny 10 izay endriky ny fiangonana dia hoe rehefa naharitrela ny mpapakatra dia samy sondroy tory avokoa izy rehetra. Fa rehefa tonga ny mpapakatra avy eo nikikika noho ny mamaton'alina hoe indro ny mpapakatra dia ny anaky 5 ihany no ny vonona, satria ireo no nitahirin'ny solika, ireo no nitahirin'ny fanalany solika. Ny fiarahana amin'ny tompo tsy ny ray andro sy 2 andro tsy 3 andro, fa mandra-piavin' Jesosy tompo eny amin'ny rahony lanitra dia mila tafaorona tsara tsika, tafatoetra tsara tsika, tsy miembotra. Voalaza any amin'ny
Hebreo any hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miempotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Mampalahelo ry havana malala fa amin'izao fotoana izao nge ny filazantsara dia vola sy harena ny toriana aminy, resaka fahombiazana eto tany ny toriana aminy, resaka fananana trano sy fananana tany sy ry fanana-kareny ny tany ny toriana amin'ny filazantsara zay tsy zany mihitsy ny filazantsara. Tsy resaka fambiazana eto tany, tsy resaka fampiroboroboana ny fananana eto tany, ny voalohany indrindra tsy zany mihitsy. Ary zay no mahatonga Jesosy miteny mihitsy hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Zany hoe atao voalohany ny fietreretanao ny fanjakan'Andriamanitra io. Ary rehefa mamaky ianao any amin'ny Efesianina, any amin'ny Romanina 4:10 dia hoy izy hoe io fanjakan'Andriamanitra io dia tsy resaka fihinanana sy fisotroana, fa io fanjakan'Andriamanitra io dia fahamarinana, fiadanana, fifaliana, vokatry ny fanamasina. Izany ny fanjakan'Andriamanitra zay mila toriana aminao, fa tsy ilay fanjakan'Andriamanitra zay sandoka, zay torian'ny mpaminany sandoka, zay torian'ny mpampianatra sandoka, zay torian'ny pastera sandoka, zay mitondra anao any amin'ny fahaverezana, satria mamona ny toriana, satria resaka fahombiazana eto tany ny toriana, satria resaka vola aman-karena, resaka aren'ny tany ny toriana, zay tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Ary raha hitory an'izao filazantsara zao zay, hitory an'izao teny zao zay, dia tsy hapahana tena vola aman-karena anao, tsy hapahana tena resaka fampiroboroboana sy pahana-karena miliardera anao eto tany na milionera anao eto tany. Tsy zany no hapahana-tenana ianao, fa ny hapahana-tenany ny tenin'Andriamanitra aminao dia ny famelan-keloka noho ny fiaonanao amin'i Jesosy, ahatonga anao hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny rahan'i Jesosy zay manadio, manafaka, mahatonga anao olom-baovao. Izany no ampahana-tenainanao. Ny ampahana-tenan'ny tenin'Andriamanitra anao dia izao, ahatonga anao ho afaka amin'ny fahazaran-dratsy, ahatonga anao ho afaka amin'ny toka, ho afaka amin'ny sigara, ho afaka amin'ny risoriso, ho afaka amin'ny lainga, ho afaka amin'ny fanompo-tsampy, ho afaka amin'ny fijangajangana, ho afaka amin'ny lolo-po, ho afaka amin'ny fahatezerana, ho afaka amin'ny tsy fitiavana, ho afaka amin'ny fahotana. Izany no ampahara ny tenin'Andriamanitra, izany no ampahara ny filazantsara, izany ny filazantsara zay toriana aminao. Fa amin'izao fotoana ny filazantsara zay toriana aminao dia hoe tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao, hitsimbatika ny tantaram-piainanao, ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ho ambony ianao, adohalika aminao zao rehetra zao, ho angoninao vola aman-karena. Zany ny filazantsara toriana aminao, fa zany ny toriana aminao amin'izao fotoana, fa tsy zany no ambarako aminao. Be da be nge ny olona mivavaka manatona mpanompon'Andriamanitra, manatona lehilahin'Andriamanitra, manatona fotoan-dehibe, fa ny zavatra antony hatongavany ao dia ny azony vola aman-karena, azony trano sy tany, azony fiara, azony fahombiazana eto tany. Be da be ny olona mitory filazantsara, tsy manambara an' Jesosy Kristy, ary tsy miorina amin'i Jesosy Kristy ny fitiavany, tsy miorina ao am-pon'i Jesosy Kristy, tsy mamaka ao amin'i Jesosy Kristy intsony izy, fa resaka vola aman-karena, resaka fahombiazana eto tany, resaka fananana trano sy fananana ary fiara, resaka ara materialy no toriany ny mpanompon'Andriamanitra maro be amin'izao fotoana izao. Ary zany koa ny azakazahan'ny olona amin'ny fivavahana, azo an'izany rehetra zany. Fa tsy zany ny filazantsara, tsy zany ny fahamarinana, tsy zany ny toriana amin'ny tenin'Andriamanitra, fa Jesosy Kristy dia niteny mihitsy hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia voalaza teo hoe fahamarinana, fiadanana, fifaliana, vokatry ny fanamasina. Firifiry moa ny olona mamonjy trano fivavahana, miditra amina toko-pivavahana, mamonjy fotoan-dehibe, mamonjy mpanompon'Andriamanitra, manao zao ary milaza fa mahita fiovana eo fiainana, mahazo vola aman-karena, afaka androsa, afaka an'izao rehetra zao, mahazo azy, mahita vady, mahazo fananana, mahazo zavatra ny tany, materialy foana, fa tsy manambara an' Jesosy Kristy hoe voavela ny eloko, voasarona ny fahotako, azoko ny fiainana mandrakizay noho ny fiainako amin'i Jesosy. Firifiry ny aona amin'i Jesosy marina, firifiry ny nalala an' Jesosy Kristy, firifiry no tena hoe manana fiainana mandrakizay noho ny fiainany amin'i Jesosy. Fa ny olona tsy tafahoana amin'i Jesosy,
ny olona tsy tafahoana am' Jesosy, ny olona tsy tafapaka ao am' Jesosy, ny olona tsy manana Jesosy miorina ao anatiny. Fa fitiavan-tena no misy, fitiavam-bola, fitiavan-karena, fitiavana fananana, fitiavana zao tontolo zao, ary fandaminan-tsaina fotsiny le fivavahana hoe efa mpanakana tranon'Andriamanitra azy ao, adiny ray na adiny roa, efa nandoa didy azy ao, ary de miandry am'izay an'le fitahiana, miandry am'izay am'le vola aman-karena. Tsy izany ry havana ny filazantsara, tsy izany ny filazantsara. Indrisy ringana ny oloko noho ny tsy fisiany ny fahalalana, mampahonena, mampatahotra, mampalahelo, satria izany ny eritreretin'ny olona ivavahana. Izany ny ivavahanao, azonao vola aman-karena, ahitanao asa, ahitanao vady, azonao fananana, azonao zao rehetrarehetra zao. Inona ny soa azon'ny olona raha ho azy ny ary zao tontolo zao kanefa hovery ny ainy. Vavaka ianao satria jerijeren'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa, ary antaniny raha tsy hitany. Matikena masolona ary manatona ahitan'ny olona anao mandeha amina trano fivavahana izay tokony mpivavahana. Faly fo mola tsy tafahoana am' Jesosy Kristy. Androany ny antony zao filazantsara zao, tsy resaka anomezana toky anao, azonao vola aman-karena, azonao tany, azonao fanana, azonao vady, azonao zao rehetrarehetra zao, zay potika sy levona avokoa, zay atao hoe zava-drehetra. Fa androany tiana tenenina aminao de izao: mibeba ianao, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana, miala amin'izao tontolo zao, miala amin'ny fitiavan-tena, manatona an' Jesosy Kristy fa tianao izy. Izy no mpampiavana anao amin'ny ray, izy no mampiavana anao ao amin'ilay misarahanao, ary rehefa isarahanao de mitondra anao any fahaverezana. Jesosy Kristy no anarany, izy no hitondra anao any fanjakany lanitra. Raha ihany ny lakile masokatra ny vavadiny lanitra io. Tsy resaka fahafolo-karena manokatra ny vavadiny lanitra, tsy resaka vola sy rakitra sy adidy sy fankanesana any amin'ny trano fivavahana sy fanohanana asa sy fanohanana mpanompon'Andriamanitra, lakile hidirana fanjakan'Andriamanitra. Tsy resaka fanaovana pastera na fanaovana evangelista na fanaovana anao bisopy na fanaovana anao mpitory filazantsara na mpanaovana anao mpitory teny ankira, tsy fanaovana anao artiste, tsy fidiranao ho resaka anaty club sy resaka chorale na groupe mpihira. Ny lakile hidiranao fanjakan'Andriamanitra, tsy lakile zany. Lakile tokana miditra ny fanjakan'Andriamanitra te Jesosy Kristy. Ary io Jesosy Kristy io no manokatra anao, manokatra ny fahanao amin'ny alalany fanamasina, mahatonga anao alala fa ianao lay mahantra indrindra, ianao lay ory indrindra, ianao lay mitazaka, ianao lay jamba. Satria tsy manana Jesosy Kristy ianao, taka ny fiangonan'ny Laodikia. Ny fiangonan'ny Laodikia dia ivela ny fiangonan'i Jesosy Kristy, fa tao aminy tao daholo ny fananana sy ny trano sy tsisy zavatra nampahory azy. Raha teo amin'ny masony zany. Fa rehefa Jesosy Kristy, lay tompony tompo, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay mandinika zavatra rehetra no nijery azy, de ozy izy hoe indrisy, ianao miteny hoe efa niary fahananana be ary tsisy zavatra mahory. Jesosy Kristy nefa miteny hoe ianao lay mahantra indrindra, ianao lay ory indrindra, ianao lay mijaly indrindra, ianao lay mitazaka indrindra, ianao lay jamba indrindra, satria tsy ao aminao Jesosy. Riavana malala mandray an'izao teny zao, na fikambanana izy ianao, na fivavahana izy ianao, na izy ianao, na izy ianao, raha tsy manana Jesosy Kristy miorina ao am-ponao ianao, ary raha tsy mamaka ao anatinao ny fitiavan' Jesosy Kristy, tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Misy nge mivavaka fa mbola manao kolikoly, ary tsy mamenatra azy manao kolikoly any amin'ny birao rehetrarehetra any mba havita haingana ny taratasy. Misy nge mivavaka kristianina ary amin'ny trano fivavahana zao, manaraka mpanompon'Andriamanitra zao, fa mbola ao anatin'ny risoriso mbola ao anatin'ny langy, mbola ao anatin'ny tsy fahamaritana ary manisy bola mba hazona zavatra haingany. Ringana ny oloko no tsy fisiany ny fahalalana. Misy ke ao anatin'ny hoe fivavahana nefa mbola mampirafy, mbola mpandanky, mbola mangala bolan'olona, mbola tsy tia vady. Misy ke ao anatin'ny fivavahana ary mahita fahagagana sy mahazo fananana be sy mahita hoe fambiazana eto tany, nefa mbola anatin'ny fisotroana toky, mbola anaty fofoana sigary, mbola ao anaty zao tontolo zao, ary mbola mandeha amin'ny filany zao tontolo zao. Hitanao amin'izany fa tsy mitondra fiainanao anao ny atoko-pivavahana sy ny fotoan-dehibe vonjenao sy ny mpanompon'Andriamanitra. Mety ivany olanao eto tany, mety azonao zay rehetrarehetra ilainao, kanefa ny fahotana mbola mitoetra ao anatinao noho ny tsy fahitanao an' Jesosy. Ary lozany izay mitory filazantsara, mitory fananana, mitory fahombiazana eto tany, kanefa tsy manambara an' Jesosy Kristy mba azon'ny olona fiainana. Ivereno ny filazantsara marina,
mibeba ianareo mpanompon'Andriamanitra, ianareo lehilahy an'Andriamanitra, ianareo vehivavy n'Andriamanitra, ianareo milaza ho apôstôly sy mpaminany Jesosy Kristy kanefa tsy manambarany Jesosy Kristy azon'ny olona fiainana, tsy manambarany Jesosy Kristy mba hibebany olona, ialany amin'ny risoriso, ialany amin'ny kolikoly, ialany amin'ny laika, ialany amin'ny alatra, ialany amin'ny toka sy ny sigara sy ny rongony, ialany amin'ny fampirafesana, ialany amin'ny fangalaram-badin'olona. Ianareo mitory miala amin'izany aloha fa Jesosy manafaka anareo ary ambaraoko izy ao anatinareo, anaikany Jesosy mba hahafahana azy amin'izany rehetrarehetra zany. Fa io lanitra io masina io, masina io, ary zay manam-pahamasinana ihany no hiditra ao, zay tsy manam-pahamasinana tsy hiditra ao, ary tsy anam-pahamasinana ianao raha tsy tafahoana amin'ny Jesosy Kristy. Raha tsy Jesosy Kristy miditra ao am-ponao, mamotika ilay olona taloha ary mahatonga anao olom-baovao, satria izy nandatsaka ny rano tao amin'ny hazo fijaliana. Io ihany no manamasina, io ihany no manadio, io ihany no manafaka, io ihany no mahatonga anao olom-baovao. Fa raha hitetitety lehilahin'Andriamanitra ianao na vehivavin'Andriamanitra, raha hitetitety mpanompon'Andriamanitra ianao, hitetitety trano fivavahana sy fikambanana maro ianao, zava-pony zany raha tsy Jesosy miditra ao am-ponao. Raha tsy Jesosy miditra ao am-ponao, za tsy hitaonanao amina antokom-pivavahana, za tsy hitaonanao amina fikambanana, za tsy hitaonanao ho any amiko, za tsy hitaonanao amina toerana ray, fa za hitaonanao ao amin'i Jesosy Kristy, mba ho fantatrao ny halavany, ho fantatrao ny hasakany, fantatrao ny halaniny, ho fantatrao Jesosy Kristy ary orina tsara ao aminy ianao, fa zany hitondra fiainana ho anao. Fa hoy Jesosy hoe mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tao alohako, mpangalatra sy jiolahy zay mitory filazantsara, hazona vola, hazona mankarena, azona vola mankarena. Fa ny filazantsara tsy resaka vola mankarena, filazantsara tsisy fidirana. Mampalahelo fa vao haingakaingana zay nijereko tao amin'ny resaka internet dia misy fitoriana filazantsara kiry 17 € ny fidirana, miaraka amin'ilay mpihira malaza, miaraka amin'ny mpiara-mira aminy avy aty Madagasikara. Mampalahelo fa mivily zany, tsy filazantsara zany. Jesosy Kristy tonga maimaimpona mita ny famonjena, ary nomena maimaimpona dia mizara maimaimpona. Zany riavana malala. Io amin'ity le Efesiana resahako aminao ty, mampahery be anahy le teny ary tiako mampahery anao mihitsy hoe raha ny vavaka Paoly teto hoe nandolian'ny lohaliko izy izy, dia hoy izy hoe nandolian'ny lohaliko a, dia zao mba atanjahany ianao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Nandolian'ny lohaliko a dia mba hitoetra tsara ao am-ponao Jesosy Kristy ary hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianao. Ny andolian'ny lohaliko a dia tena mba hahalalanao miaraka amin'ny olona masina rehetrarehetra io Jesosy io, amin'ny halavany, amin'ny sakany, amin'ny alaliny, ary mba ho fiainon'Andriamanitra ianao. Zany no andolian'ny lohaliko, zany koa no angatahako aminao amin'ity androany ity. Fa tsy hoe nandolian'ny lohaliko a dia ny azonao vola mankarena, nandolian'ny lohaliko a dia mbola azonao asa be da be, nandolian'ny lohaliko a dia tena hoe lohany ianao fa tsy ho ramby ny roborobo. Riavana malalo ao amin'ny tompo, Jesosy Kristy no mpamonjy, efa ho avy izy eny amin'ny rao lanitra. Tsika mbola variana amin'ny religion, amin'ny fombafomba mpivavahana, variana amin'ny fitiavan-tena. Fa amin'ity androany ity ambarako aminao ny hitondra fiainana ho anao Jesosy Kristy irery ihany. Izy irery ihany. Raha amin'ity androany ity ianao eo am-pitoeraneo, tsy mila makaiza makaiza, fa eo am-pitoeraneo mandray an'ity teny ity, mandohalika, mivavaka, mifona ny amin'ny fahotanao, maheno anao Jesosy ary manadio anao izy eo no eo. Manafaka anao izy amin'izay fahazanany ratsinao eo no eo. Fa marina ity tenin'Andriamanitra ity, raha nanafaka anay izy, manafaka anao izy. Raha nanasitra anay izy, manasitrana anao izy. Raha namela ny heloka izy, mamela ny heloka ao izy. Raha lehilahy, raha vehivavy, zay rehetrarehetra manaraka an'izao fandaharana izao, tsy misy afa-tsy Jesosy, Jesosy ihany. Tsy makaiza ianao, tsy miazakazaka aiza ianao, eo am-pitoeranao vita tontolo teny ity. Raha miaiky ny fahotanao ianao, raha miaiky ianao fa anatin'ny faharatsiana, raha miaiky ianao fa nanompo olombelona ary nanaraka tokom-pivavahana, raha miaiky ianao fa mitahiry fahotana, tsy manameloka anao Jesosy, mbola fotoana ny famindrapo zao, mbola fotoana ny fahasoavana zao, mandolia am-pitoeranao, teneno amin'ny Jesosy ny fahotana sy ny lotonao rehetra ary azy iverenana tsony. Eo no eo Jesosy ny rano manadio sy manamasina anao, minoana izay ianao dia ho afaka ianao. Voavela ny elokao, ho azonao ny fiainana mandrakizay, voasoratra ny an-danitra ny anaranao ary mivavaka ho anao mba hitoeranao tsara hatramin'ny farany, hiorenanao tsara hatramin'ny farany, hamakanao tsara hatramin'ny farany ary ho fiainon'Andriamanitra hery ianao, hijoro hatramin'ny farany. Fa ny zavatra eto tany tsy problème zany, fa ny tompo anampy anao ny zavatra rehetra osy. Ka tsy ao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, anampy ho anareo ny zavatra rehetra. Zay ny zava-dehibe. Ho azy ihany ny voninahitra. Halleluja. Jesosy dia tsara. Amen.